I Maharanty Jean de Dieu ministre ny asa-panjakana no voafidy ho filohan'ny fizafatao na ny fikambanany zanaky ny faritany Toliara eto Antananarivo tamin'ny salanisa 20 isanjato no nivoahan'ny mpandresy tamin'ny ity fividianana izay natao omaly ity. Ambaranay ampahabenaso amin'ny fomba ofisialy androany alahady fa 4 Aogositra 2024 amin'ny Nora arriva fotoana na vitana ny fanisam-bato fa Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu no filohan'ny fikambanany zanaky faritany Toliara fizafatao. Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu ministre ny asa-panjakana ny asa refehina sosialy nivoafidy filohan'ny fikambanana zanaky ny faritany Toliara eto Antananarivo na fizafatao. Vato misy 124 no azo ny hirato ka misy 124 ireo mpikambana ny fidy izany hoe lany tamin'ny salanisa 20 isanjato ny lehilahy araka ny nambaran'ny komity mpividianana nandritra ny fanambarana nataony tetsy Besarety. Napetraka tampomba ofisialy amin'ny toerana mahafilohany fizafatao azy Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu tetsy amin'ny La Rotonde tetsy Besarety. Fizafatao vaovao hampandrosoan'ny Toliara no imatymatesany. Voalohany tsy maintsy restructurena le bureau apetraka présidence vice-président N satria zone N io teo aloha dia niterena ny tenanay tsy nahana fa tsy vice-président anankiray zay olona ny faninana taminay tsy mety zany fandinihiko azy azany isan'ny antony mbola natsahanay satria hoe anatina mandat normal mila miasa anatin'ny mandat normal dia tsy maintsy apetraka koa ny fandraisana amin'ireo tanora asina coordonnateur anankiray isaky ny zone ho an'ny tanora ary ny zavatra iadina dia tsy fisianasa ao anatin'ny 2 volana dia tsy maintsy hotratrarinay ny fananganana ny salon de l'emploi ny fizafatao zay jerena zay asa efa nomanina moa zany fa tsy tanteraka fa ho tanterahana amin'izao zay asa mety ho hitan'ireo zanaky ny faritany Toliara eto Antananarivo. Nanao antsoava amin'ireo mpifanandrina aminy Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu ary nilaza fa misokatra amin'ny fifampiresahana. Manao antsoava hoe amin'ireo naniratsira sy nanalabaraka tsy fahavaloko nareo. Raha mahafantan'izany Maharanty Jean de Dieu zany nareo ray ihany ny fahavalona. Dia fahantrana indrindrandrindra avy amin'ny faritany Toliara izay no fahavalona. Raha tokana ina iskorotana ny fividianana izay ho filohan'ny fizavatao izay nitotsainany alahady laza teo tetsy amin'ny ONSP Flo dia tao anaty filaminana tanteraka no nizoran'izany. Tsy maintsy misy ihany anefa ny fipetrany raisina mba hitandrovana ny fandriam-pahalemana izay ny mariany fisian'ny mpitandro ny filaminana teny toerana. Voatombana ho ray alina eo amin'izao fotoana izao nisan'ireo zanaky Toliara monina eto Antananarivo.